Ange et Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsulouariv. Vous présente Ni Vava. La fagina Arapasalaman, Tsara Kaltao, Azampisena Mnandjich. Les minoteries de l'océan Indien. Manulchano Ni Vavo. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Indahar pour un prix remisé à 240 000 ariars. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. PEF, Manulchawanao ni Fampalalambovo. Rentrée en L1, 6 décembre 2022. Inscription ouverte au Cap 3000 Anjar. Matura piramide na miaraka amin'ny France Col. Manulchano Ni Vavo. Maro ny teboka mila valy mazava anatin'ny teti-bolam-panjakana ho antona 3 Hoy ny firaisamoam-pirenena amin'ny sehatra amin'ny fanaraha-maso ny volam-panjakana. Isan'ireny mahakasika ilay mpiara-miombona antoka izay kasain'ny fanjakana hitrosana volabe amin'ny taona 3 Nampanatsoana teo anivo ny polisy ekonomika ny atoandro teo ny talepanatanteraka ny Transparency International. Rafitson Ketakandrina, gèle na ny groupement des exportateurs de laitchi no nitory azy taoriany ampamoaka makasika ny fisina ampimamba anatiny io se ampiariana io. Miteraka olana maro andro mpianatra mandraty fianarana ny Frantsa mipetraka eo anivon'ny foyer universitaire malgache au Cachon amin'izao fotoana izao. Ny tsy fisiny magarary eo amin'ny fitantanana ny toerany. Takina hofatrano fena izy ireo raha toka ny fanjakana frantsay ny mandoa ny ray apatelo ny vola. Mandidina ny arivo isaky ny kilao ny fiakarana hita amin'ny vidikeny eny an-tsena amin'izao fotoana izao. Antony ny fiakarany vidim-pianina sy ny vidin-tsolika izay miantraika amin'ny vantana amin'ny sara-pitaterana ny hena makaty andrenivohitra. Tafiakatra 7,900 amin'izao fotoana ireo olona maty vokatry ny horohorontany atao Indonezia. Ny alatsinainy lasa teo mitaky fanampiana ara-tsakafo ireo olona ny arambona amin'izao fotoana izao ny antsiprian'izay. Alarbi fa 3 volana novambra taona 2022 tonga soa ato anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao amin'ity ala ity atena ny araba ary manasanao ihany koa anjo izany hatramin'ny farany avy hatrany dia nitety-bolam-panjakana ho antona 3 izay hodinian'ny fahefanam-panao lalàna atoato no isantarantsika ny fampalalam-baovao. Fanontaniana maro no mila valy mahakasika ny tety-bolam-panjakana ho antona 3 Hoy ny teo anivo ny firaisamoam-pirenena amin'ny sehatra amin'ny fanaraha-maso ny volam-panjakana androany. Isan'ireny mahakasika ilay mpiara-miombona antoka izay kasain'ny fanjakana hitrosana volabe amin'ny taona 3 io ihany koa ny volabe izay natokana ho an'ny tetikasany filohan'ny repoblika. Henri Florion. Na efa eo ampelantanan'ireo solombavam-bahoaka avokoa zankehitriny ny volavolan-dalàna amin'ny feno tety-bolam-panjakana ho an'ny taona 2020 na ny LFI 2023 na mafisin'ireo firaisamoam-pirenena fa tsy ampy ny fotoana handinihana ity volavolan-dalàna ity noho ny fahatarany fahatongavana izany tena ampelantanan'izy ireo. Na mafisin'ireo firaisamoam-pirenena ihany koa fa teboka maromaro izay voalaza ao anatin'ity volavolan-dalàna amin'ny feno tety-bolam-panjakana ity no tsy mazava sy angatahana fanazavana eo anivon'ny ministera tompon'andraikitra. Isan'ireny ohatra ny antoka ataon'ny fanjakana momba ny fiara-miasa amin'ny mpiara-miombona antoka vaovao izay iara-asa amin'ny Madagasikara. Tamin'heritaona moa zany efa nisy volana kasaina hoe indramina amin'io mpiara-miombona antoka io Secure Capital Investment ny anarany. Fa amin'ny taona 2020 dia mihevitra ny fanjakana fa vola izay mahatratra mihoatra ny 4 000 milliards d'ariary no kasaina hitrosainy amin'io mpiara-miombona antoka io. Ary izany vola izany dia tena ilay hoe
Zay zany ny emprunt be indrindra ka izay ny fanjakana tao amin'ny taona manaraka. Mametraka fanontaniana zay hoe iza tsara moa zany io mpiara-monina tokoa avy aiza izy io ina ny antoka hoe ahasoa atsika ho pirenena, ahasoa atsika eto a Madagasikara ny fidirana hitrosa amin'io mpiara-monina tokoa. Ho an'ny firaisamonim-pirenena tsy mazava ihany koa ny nampiakarana ny teti-bola ho an'ny ministera sasany sy ny andrim-panjakana ka ilaina ny fanazavana izany. Isandreny ohatra ny vola natokana ho an'io anivon'ny fiadidinan'ny repoblika raha ny nambaran'ny firaisamonim-pirenena hatrany. Raha hoe tsara moa zany hoe fiakaran'ilay vola ho anivon'ny sehatra sosialy, hitako moa zany fa misy sehatra hafa izay ampitomboina ny budgetany ary izay mila hoe fanazavana bebe kokoa amin'izay anton'izay. Anisan'izay moa zany anivon'ny présidence mbola mipetraka foana ilay hoe projet présidentiel 77 milliards d'ariary moa zany vola voatokana ho an'io projet io amin'ny taona manaraka kanefa tsy mipetraka mihitsy ny fangarahana momba an'ilay fampiasana an'io vola io. Misy fanontaniana apetraka koa moa zany momba ny ministère-ny défense nationale. Marina fa ilaina moa zany mipetraka moa ilay resaka tsy fandriampahalemana fa mila hazavaina koa hoe ina tsara le 21 milliards d'ariary izay kasen'ny fanjakana ho trosaina ho atao trosa amin'ivon'io CHO. Ary mipetraka moa zany le hoe fampitomboina be eo anivon'ny secrétariat chargé des villes nouvelles eo anivon'ny ministère en jeunesse et sport. Tsy nitsahatra miakatra moa zany vola atokana ho an'ny ministère io tato ato. Raha ny fantatra ny zoma ho avy izao no handaliana ity volavolan-dalàna amin'ny feny teti-bolam-panjakana ity eo anivon'ny fivoriam-be azon'ny be sy ny maro atrehana eny tsy mazaza. Ny andron'io zoma ihany koa no hanatanteraka adievitra sy famelabelaran-kevitra mahakasika ity lalàna amin'ny feny teti-bolam-panjakana 2024 ity ireo firaisamonim-pirenena izay ho tanterahana etsy Ambatonakanga. Fanampanatsoana teo anivon'ny polisy ekonomika ny atoandro teo ny talia-panatanteraka ny Transparency International Rafid Sonke takandrina ny tory azy ny gel na ny groupement des exportateurs de letchi no ny fanasoketana sy ny afina fanelezana vaovao tsy marina mahakasika azy ireo no anton'izay fampiatsoan'izay. Tonga namaly ny antson'ny polisy ekonomika ny atoandro teo i Rafid Sonke takandrina talia-panatanteraka ny Transparency International Initiative Madagasikara. Ny tenany izay nitorino groupe des exportateurs de litchi no ny fanasoketana sy filazana ary famoahana vaovao tsy marina. Nanomboka tamin'ny 2 ny fianoana azy ary hatramin'ny 9 mbola nitoy izany raha ny fampitam-baovao iray avy eny an-toerana. Tsy aivina ny 7 ny volana Novambra teo nametraka ango-kevitra fanairana na ny signalement teo anivon'ny pôle anti-corruption eny 67 hectares sy tany amin'ny parquet national financier any Frantsa ny Transparency International. Mangataka ny anokafana fanadihadiana mifandraika amin'ny ayayana kolikoly sy ny mety ho eloka ataon'ireo orinasa amin'ny fanondranana letchi malagasy mankany amin'ny fondrona Europeanina. Raha ny fanambarana navoaka ny Transparency International hatrany tamin'ny fotoan'io kejain'ny vondron'olombitsy ny fanondranana ny letchi mankany amin'ny fondrona Europeanina sy makao Frantsa ary nandritra ny 10 taona mahery. Fandika-dalàna samihafa no hita araky ny fikarohana nataon'ity firaisamonim-pirenena ity toy ny kolikoly eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fifanarahana tsy ara-drariny. Ny gel izay nomen'ny fanjakana malagasy fahefana hitantana ny fanondranana letchi eto Madagasikara ho ny Transparency International. Tsy nisy ny antso natao ampahabe maso ho an'ireo izay liana ary nomen'ny gel mivantana orinasa frantsay miisa 2 ny fahefana manokana anondrana any amin'ny vondrona Europeanina ny taona 2012 hatramin'ny taona 2022 ary ity fanambarana ity hatrany. Eo ihany koa ny fandosiran-ketra, ny famitsim-bola ary ny fanafenana ireo fandikan-dalàna ireo. Ireo fanambarana navoaka ny Transparency International ireo izay tsy nankasitrahany ny gel na ny groupement des exportateurs de litchi ka nahatonga azy ireo hitory eny anivon'ny polisy ekonomika. Andrasana manoloan'io niako ny famitorana ary ho tanterina eto amin'ny fampahalalam-baovao. Andrasana ary hotanterina eto amin'ny fampahalalam-baovao ihany moa ny hotoin'izay fa ho an'ny velany vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity indrindra ny fitarainan'ireo mpianatra mandrato fianarana ny Frantsa amin'izao fotoan'izao. Amteraka olana maro ho an'ireo mpianatra mandrato fianarana ny Frantsa mipetraka eo anivon'ny foyer universitaire malagasy ao Poisson amin'izao fotoan'izao ny tsy fisiany magarahara eo amin'ny fitantanana ny toerany raha ny fitarainana avy amin'ny ireo mpianatra takina hofatra ny fena izy ireo raha toka ny fanjakana frantsay no mandony ray apatelo ny vola tokony alohany izy ireo ao anatin'izay. Abraham Randriamanana.
mitony antsoava ataon'ireo mpianatra mandrato fianarana ny frantsa mipetraka eo anivon'ny foyer universitaire malgasy ao Cachan ankehitriny. Raha ny fanadihadiana natao manodidina ny 300 euro no fa ny trano ho an'ny mpianatra iray, 200 euro amin'izany no alohan'ny mpianatra ary 100 euro ny avy amin'ny fanjakana frantsay. Takina amin'ireo mpianatra nefa nofa trano feno 300 euro ankoatra ny fanampiana. Tsy misy araka izany ny mangarahara eo anivon'ny foyer universitaire malgasy raha ny nambaran'ireo mpianatra. Ity fotodrafitra sa ity izay mampidi-bola hatramin'ny 3 hetsy euro isan'ny taona amin'ny alalan'ny hofatrano sy ny fanampiana avy amin'ireo mpiara-miombona antoka, saingy tsy misy ny fikosana izany. Isan'izany ny fitaovana mamatsy sy ny rano mafana amin'ireo toeram-pidiovana sy ny chauffage, ny anaty-toerana izay hiatrika ny vanim-potoana ny hatsika ankehitriny. Raha matahora sy tsindry no misy amin'ireo mpianatra antony nanaovan'izy ireo ny taratasy misokatra tamin'ny minisitra tompon'andraikitra, ho fandraisana andraikitra mahakasika ny hofatrano sy ny fanatsarana ny fotodrafitra asa, ary indrindra manoloana ny mpitantana izay andrenesana fitarainana. Manodidina ny 10 isan-taona ireo mpianatra malagasy raisina eo anivon'ny foyer universitaire malgasy ao Cachan. Izy ireo izay tsy mahasaman'ny hevitra noho ny raha matahora mianjady amin'izy ireo. Raha tsy aivina, any fanjakana malagasy ny foyer universitaire malgasy eto Cachan izay notokanana ny 12 janoary taona 2017. Fa orinasa madinika salantsalany mano no nikatona sy tsy tafariny intsony taoriany a Covid-19. Anton'izany tsy fahazoan'izy ireo tohana avy amin'ny mpamatsy vola indrindra ny fanjakana. Raha ny fanazavan'ny fivondronan'ireo orinasa madinika salantsalany tamin'ity androany ity, nandritra ny valandresaka izay nataon'izy ireo ho an'ny mpanao gazety. Tsy nisy ny raharaha nataony zorom-balatra amin'izay ireo orinasa madinika sy salatsalany raha ny fitaraina ny GPMES na ny groupement de petites et moyennes entreprises solidaires androany. Tsy nisy ny tohana avy amin'ny mpamatsy vola sy ny fanjakana taorian'ny fiatrehana ny valanaretina Covid-19 hoy izy ireo. Ny orinasa madinika zao indrindritsika zao mbola tsara ho fantatra fa mbola post-Covid. Maro ny orinasa madinika salatsala ny katona tao aorianan'ny Covid. Raha nandinika tsika ny orinasa vaventy dia nahazo fanohanana soamantsara na tamin'ny fanjakana na tamin'ireo zareo samy maventy. Ny orinasa madinika nefa ny sady tsy mba nisy nanontany akory ary tsy nisy ihany koa mba nijery hoe aiza daholo ry zareo. Dia izay no antony nananganana ny GPMES fa ihany koa izahay 900 ny mpikambana ao anatiny dia nanaraka n'ilay programa izay vatsian'ny bady vola ataontsika hoe SME BLP na ny SME Business Linkage Programme. Dia izay tao anatin'izay nahatsapan'izay fahasahiranan'izay dia hoe andao ary tsika hivondrona satria tapitra amin'ny programa amin'ny bady dia anao iny verina amin'ny laoniny indray. Dia izay ny antony nananganana ny GPMES. Isan'ireo olana lehibe sedrain'ireo orinasa madinika salatsalany ny tsy fananana antoka sy ny fitadiavana lalam-barotra. Izy ireo izay isan'ny mandray anjara betsaka amin'ny lafiny toe-karena eto Madagasikara ihany koa anefa. 7 isan-jatonay ny orinasa madinika aloha dia tsy manana akory na dia ataontsika hoe birao ary. Dia izany ihany koa anisan'ny fanampin'ny GPMES hoe mba mivondrona amina toerana anankiray raha misy tsy manana birao dia efa misy toerana afaka handraisanay ohatra hoe mandray client izahay dia manana toerana izahay handraisana azy. Olana ihany koa olana amin'ny fanjakana eo amin'ny lafiny fitantanana ny mpiasa mbola tsy takatry ny orinasa madinika salatsala ny KNAPS Sasony. Tena mbola mavesatra be ka raha vao sendran'izay olan'izay dia maro no mikatona, maro izahay no tsy miditra amin'ny sehatry ny ara-dalàna nefa izahay rehefa tsy miditra amin'ny sehatry ny ara-dalàna dia sady tsy mahazo famatsim-bola, ny tsy mahazo fa tsy mahita lalam-barotra no tsy afaka mivoatra akory fa raha hoe za rery mpitantana tao amin'ilay orinasa dia mpiasa anankiray niaraka tamiko nandritry ny 10 taona mbola izay ihany izahay satria tsy afaka mandeha lavitra. Tsy mitombo ny vola ampidirinay, tsy mitombo ny vola ampidirinay amin'ny kaisin'ny fanjakana. Manana viana mitovy amin'ny orinasa SMEC ny fivondrona ireo orinasa madinika sy salatsalany noho izy ireo. Antony nananganana izy ireo fiara-miasa androany. Ny orinasa SMEC izay manana fampindramam-bola ahafahan'ireo orinasa mivelatra tsara raha ny fanazavana trany. Fa tratra ny tanjona napetraky ny fahaditsiranana amin'ny famidiram-bola mpanjakana amin'ity taona ity. Ny tompon'andraikitra voalohany eo anivon'izay faditseranan'izay tamin'ity androany ity etsy ankilany. Andrasany maro ny fanatsarana ny fiarovana manoloana ho harem-pirenena tafavoaka ny firenena sy ny fakana trakefa amin'ireo firenena manodidina i Madagasikara izay mandray ny fivorian'ireo faditseranana eto Atsinanana sy atsimon'ny Afrika amin'izao fotoana izao. Honina saina.
I Madagasikara no mandray ny fivoriana andian'ny fahenina amby 30 an'ireo komity regionaly ny fahatserana eto amin'ny faritra atsinanana sy atsimon'ny Afrika na ny EZA. Firenena 420 no mandray anjara amin'ity fihaonana tanterahana eto amintsika ity. Fotoana izay anaovan'ireo firenena mikambana ireo ny tomba ny asa vita sy ametrana ny vina ho amin'ny taona manaraka, anatsarana ny fomba fiasan'ny fahatseranana, arahina fifanankalozana traikefa. Ho an'ny fahatseranana malagasy, tratra ny tanjona tamin'ity taona ity eo amin'ny fampidiram-bola-panjakana ho ny tale jeneraliny. Raha ohatra tany amin'ny loi des finances initial izay nivolavolaina tamin'ny taona farany taona 2024 niresahana dia nametraka tanjona ny fahatseranana ho 3 arivo lavitry ariary ny vola eritreretiny nampidirana. Dia rehefa nandeha ny fotoana zany dia hita fa niotra ny fanatratrarana ny tanjona io dia rehefa tonga ny loi des finances rectificative tamin'ny volana jona dia nampina 400 lavitry ariary, lasa 3400 milliards zany ny fampidiram-bola. Raha ny zavatra hita treto anatin'ny folo volana zay na ny chiffre azo maly dia mbola tratra zany ho 3000 ho tratra zany anatin'le prévision jusqu'à amin'ny andro maly io prévision 3400 milliards io, ary anatratrarina ny famohanentana amin'ny adiny 3 manomboka amin'ny voalohan'ny taona io ho ampiakarina koa ny efficacité de contrôle, zany hoe 7.7% zany efficacité de contrôle zay ho tratrariny izany ataon'ny fahatseranana ho tratrarina amin'ny fitiliana. Mahery ny 404 miliara ariary ny tanjon'ny fahatseranana ampidirina ao anatin'ny kitapom-bola-panjakana amin'ny taona ho avy ho iatran'ny fanazavana. Etsy ankilany isan'ny andrasany maro ny vokatra azo sapaitanana eo amin'ny fanarahamaso eny anivon'ireo fahatseranana. Ohatra amin'izany ireo arim-pirenena izay tsy tratra raha tsy eny amin'ireo fahatseranana ny firenena hafa. Ankoatra ny arim-pirenena, ny momba ireo zava-matomelona mahery vaika izay tafiditra eto amintsika, manimba tanora maro sy isan'ny antony mampirongatra ny tsy fandriampahalemana sy ny abobiana miseho eny anivon'ny fiarahamonina. Hatreto tsy mbola rava ny tambazotra ary miparitaka manerana nosy ireny karazana zava-matomelona mahery vaika ireny. Eo ihany koa ny fitaovam-piadiana maro samihafa. Tranga izay ahitana taratra fa mbola misy ny goragora sy ny kolikoly amin'ny endriny maro samihafa, mahatonga ny fidirana sy ny fivoahan'ireo entana ireo eny anivon'ny fahatseranana na ihany koa vokatry ny tsy fahafehezana ny fiarovana ny sistany malagasy. Fa iazo any maheva tanàna mamaiky sika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Tsy manaiky ny famindram-pitantanana eo amin'ny commune maheva tanàna hatreto ny be ny tanàna teo aloha. Na teo azany didy pitsarana indromy antona ny voaka makasika ny be ny tanàna vaovao izay voafidy atao an-toerana fanararota-pahefana sy trindry avy amina tompona ndraiky mpanjakana iray. No antony tsy mahatanteraka ny fampiaran'ireo didy pitsarana ireo amin'izao fotoana izao. Mitohy ankehitriny ny disadisa eo amin'ny fitantanana ny commune ambony vohitra maheva tanàna faritra Betsiboka. Antony izany tsy faneken'ny be ny tanàna teo aloha ny famindrana ny fitantanana amin'ny be ny tanàna vaovao. Na teo aza ny fisian'ny didy pitsarana nivoaka ny volana febroary 2024 tao aorian'ny fametrahana ny fitaranana teo anivon'ny Conseil d'État izay mametraka ny be ny tanàna ny maheva tanàna vaovao. Efa nahavoara io matoadidina grosy io avokoa ireo be ny tanàna rotonta sy ireo tompona ndraikitra mahefa isan'ambaratongany ao maheva tanàna. Tsy tanteraka nefa ny fifamindram-pitantanana hatreto manoloana ny tsindry ataon'ny tompona ndraiky mpanjakana iray. Nanao ny notification koa ny fitsarana tamin'ny andansy ny apikilany ary samy lazo n'izany koa izay hatrany ministera. Vokatry tsy misy mandray andraikitra ny tompona andraikitra izay tokony anatanteraka izany hatramin'izao nefa efa ho 5 volana izany. Tena tsorina amintsika fa anisan'ny vato misakana dia misy ministra manao tsindry amin'ireo tompona andraikitra izay tokony anatanteraka izany mba tsy anatanteraka ny didy io. Fanontaniana aiza le tany-dandalana azo ekeny ave le akta soniaviny mera tsy ara-dalàna araka ny didy pitsarana izay efa nampahafantarina azy. Marina etona fa io mera tsy ara-dalàna mbola ampierinasa io ane dia candidat tsy miankiny saingy rehefa taorianany fivoahan'ny voka-pividiana tsy ara-dalàna dia niazakazaka izy niditra namonjy tao anatina toko politika ny ministra iray mba ahafahany miaro ny toerany. Miantsony tompona ndraikitra mahefa ndrainy andraiky ny manoloana izany ankehitriny ny be ny tanàna vaovao maheva tanàna. Tsy ahivina ny 7 ny volana May 2024 no daty voafaritra ny didy pitsarana natanterahana ny fifamindram-pitantanana eo amin'ny be ny tanàna rotonta saingy tsy totosa izany hatreto. Fataorian'ny fiaton'ny fitokonan'ireo sindikany prakitra raha izay nangatahany ministry ny fitsarana. Niverina ny asa reto farany tamin'ny 2 volana Novambra lasa teo. Ankehitriny hataina ny anreto sindikany prakitra raha ireto
fa tapaka tanteraka ny karaman'izy ireo tamin'ny aty volana novambra ity taratasy nataony ministry ny fitsarana nalefa tany amin'ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola no nanapaka izany raha ny fanadiadiana nataony reto farany izay tsy nandalo ny adingana maro tokony nolalovany izay fanapahana karamizay fanampanazavana ka nampalelona ihany satria amin'izao andro sy vanim-potoana mafy sy sarotra indrindra efa iaina nyvahoaka malagasy zao ve dia mbola samy manapaka karama ihany Andriamatoa ministry ny fitsarana tena famonona kitsirano anay no raisanay izany ka anaovanay antsoavo aminao Andriamatoa filohan'ny Republika sy anao Andriamatoa Prime Ministre lehibe ny gouvernement mba hijery akaiky zao raha izao satria dia misy mpivady maromaro samy pirakitra raha samy tapaka karama nefa dia tsy nasiny ministra indra fo na dia kely azy ny fanapahana ny karaman'izy ireo tsy ny karama ihany fa na ny prime izay andrandraina amin'ny volana desambra ihany koa azy dia no amafisiny fa efa notapahany ihany koa satria fa efany zany hoe tena vonoana tanteraka mihitsy mipiasa ny fitsarana ankehitriny noho ny fitakiana ara-drariny izay nataony vaovao ny tontolo iainana kosa indray dia diso fanantenana tamin'ny fionam-beny COP 27 ny WWF na ny fikambanana miaro ny tontolo iainana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao tsy nitondra ny tena olana teo anivo ny osehatra io indrindra manoloana ny fiovan'ny toetrandro ny firenena maro indrindra ny fitondram-panjakana malagasy tao anatin'izay raha ny fanazavana kivy tamin'ny vokatry ny fifampidiniana tamin'ny COP 27 mikasika ny fiovaovan'ny toetrandro ny WWF na ny fikambanana miaro ny tontolo iainana eto Madagasikara raha ny fanazavana tsy nifantoka tamin'ny tena olana mianjady eto amin'ny firenena ny tatitra nataony filoham-pirenena nandritra izany hoy izy ireo koa zany aloha dia somary tena tsorina hoe kivy tamin'ny zavatra nivoaka tany ny fiovan'ny toetrandro dia hitondra efa hita sahady hoe efa mitondra ny migration interne betsaka kokoa tena tokony apetraka izay zavatra izay atreto aloha zany tsy mbola nisy koa hoe fifampiresana sy fifampidiniana eo amin'ny tompon'andraikitra fanjakana sy ny firaisamonim-pirenena ohatra momba ny hoe ahoana ny ametrana sy amolavolana izay politika izay. Nisy ny fampanantenana ny amin'ny famatsim-bola ho an'ireo firenena hiara-ny fiovan'ny toetrandro nandritra ny COP 27 saingy efa ao anatin'ny amehan'i Madagasikara manoloana ny fahasimban'ny tontolo iainana ka nahirana ny fiatrehana izany raha nitatitra hatrany. Marina fa betsaka ny vaovao hoe tsara fa hoe misy mipetraka le hoe fond vaovao zany hoe hovatsiana vola zany ny firenena izay ny hatrany fiovan'ny toetrandro mba ahafahany miarina aingana kokoa izay le hoe fond perte et dommage izay voalohany aloha raha ny zavatra nitrangatra amin'izay ny fametrahana an'izany mbola misy fotoana mbola mila mifanaraka mifandamina iza ny tantana azy ahoana ohatr'izao inona ny condition izany hoe efa ao anatin'ny amehana fa mbola isy an'izay fa roa manarakaraka an'izay zany dia marina tokoa zany hoe hita hoe iny zany azo atao hoe zavatra mora atao ihany hoe ametraka fond izy vola fa tena hoe finiavana tena hoe ho an'ny ireo tsy firenena fotsiny fa ao koa ny orinasy isan-karazany izay hoe tena hoe mahatonga n'le fiovan'ny toetrandro le mamoaka entona carbone betsaka zany dia le finiavana tena hoe anena an'izay sy tena hoe anova n'le fomba fiainana isana rehetra zany dia hita hoe mbola tsy ao tsika. Isan'ny tena manimba ny tontolo iainana eto Madagasikara ny fahasimban'ny ala manodidina indray hetsy hektara isan-taona no tsita eto amintsika ny fahasimban'ny ala izay ireo tompon'andraikitra mpitady tombotsoa manokana no tena tompon'antoka raha nitatitry ny WWF hatrany. Dia izay ihany koa no hoe tsika misendy vetivety anaty doka fohy ny fanamafisana ny fipetra ety miady ny Covid-19 eny anivon'ireo sekoly tsy miankina maro amin'izao fotoana izao indrindra manoloana ny fiakaran'ny tranga vaovao. Eo ihany koa ny fitindreo lalao nisongadina anatin'ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany eo amin'ny taranja baolina kitra rehefa avy eo no anaratsika izay. Maizina be za Marco. Boum.
mangina be izany mako koa Boum. Misy resaka ataoko aminao monsieur le commissaire. Lobaty hein. Resaka inona moa zay? Fa nga tena hoe tsisy mozika mihitsy ba ina. Zany hoe Boum. Vaovao balika boum fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro misy jiro entanana efa miaraka amin'ny radio sy MP3 ary afaka mamahana finday manomboka amin'ny 900 ariary monja isanandro mandra-pahaveninao ny vidiny manontolo balika mamiratra no avika. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isanandro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misy hatramin'ny 3 sy 4 arivo. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amin'ny nahandro rehetra. Vokatra vita malagasy ary hitanao eny amin'ny mpanjara rehetra. Tsy oela ny lafarina sy le pain amin'ny lanjany 1 kilao. Les minoteries de l'océan Indien. Vita malagasy. Maro dumuka fanapeseko fa France cola fuileko. Io tsare, io meva. Mura sadi efficaci, monsieur Mustica zita trasi. Monsieur Mustica zita trasi. Casa mia lam. France cola. Manice. Si manepucho. Madini jusqu'à maregegni. Yeah. Matura piramide na miaraka amin'ny France cola. Université PEF. Parcours études et formations. 3 filières au choix. Informatique, 2 options. Développement d'applications et web, réseau et base de données. Droit, diplomatie et relations internationales. Management et administration des affaires pour obtenir les diplômes de licence et master suivant le système LMD. Admission sur sélection de dossiers et entretien. Rentrée en L1, 6 décembre 2022. Inscription ouverte au Cap 3000 Indjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Love chocolate. Il existe un super pouvoir que nous avons tous, c'est le rire. Et tous ceux qui en usent nous font du bien. C'est pourquoi nous pensons que nous devons rire plus, car cela rend la vie plus belle. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Mamenina ny araba tombo klasia tombo vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity santarantsika izay dia manoloana ny fiakatry ny tranga voamanina mahakasiky ny Covid-19
izay nahitana fiakarany raha ny antotanisa afarany mombizay manamafy ireo fepetra iarovana amin'ny havalinaretina Covid-19 amin'izao fotoan'izao ireo sekoly tsy miankina. Eto Antananarivo raha ny fanadiadiana natao tamina sekoly tsy miankina iray ho antamin'ity androanty anton'izany ny fisorohana ny ambola fisiny ny valinaretina Covid-19 eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao. Miverina amin'ny fanamafisana ireo fepetra rana ho fiarovana amin'ny valanaretina Covid-19 ny akamaroan'ireo sekoly tsy miankina eto amintsika. Manoloana ny fianaky ny aretina tato anatin'ny iray volana izay, entitra ireo sekoly amin'ny fanajana ny fepetra ho fiarovana ireo ankizy sy ny fiarahamonina. Nisy fanambarana nataon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka fa dia tafaverina ao anatin'ny tafiditra moa zany ao anatin'ny 5e vague isika eto Madagasikara. Eo anatrehan'izay indrindra dia ho an'ny sekoly dia manentana misensibiliser mpianatra sy ireo mpampianatra ary ireo ray aman-dreny ny famezivezy atao amin'ny tero am-panabeazana ny tondrana ny anaovana ny arovava, ny amerenana ny geste barrière toy ny fanasana tanana ary ny fanajana arak'izay tratra moa zany ny ilanilana. Izay zany ny fepetra niraisina amin'izao tsika miteny izao. Misy arak'izany ny fepetra raisin'ireo mpanabe ho an'izay minitsy manaraka izany. Iraisana moa ny discipline eto amin'ny sekoly dia tafiditra ao anatin'ny règlement zany ny fanaovana cache-bouche dia miara-miasa amin'ny ray aman-dreny izay. Manentana ny ray aman-dreny hoe tsy aty an-tsekoly ihany ny fanaovana cache-bouche fa fanajana ny geste barrière fa andalana any an-trano anaty fiarahamonina any. Raha sanatria izy mandika an'izay lalàna izay dia efa mivolona zany ny sekoly ny amezana anazy ireny cache-bouche ary ny mpampianatra dia menany toromarika anaovana ny cache-bouche any an-dakilasy. Fa misy ny taranja indrindra ny amin'ny ankizy kely izay tsy maintsy esorina le cache-bouche mba ahafahan'le raha lecture ohatra ny resahantsika vakiboky dia ny resaka articulation sy ny prononciation zany mila atao mazava sy eny tsara ny mpampianatra dia misy fotoana zany misy ny tsy maintsy fotoana hoe analana kely azy ireny. Nanomboka ny volana marsa taona 2024 ka hatramin'ny 12 novambra lasa teo 7 sy 7 ny olona voamarina fa nitondra ny tsimikaretina Covid-19. Tsy maintsy manao arotava, manasa tanana matetika, manaja ny lalàna rehetra ireo mpianatra sy mpampianatra raha ny fanazavana trany. Fa nahitana fiakarany manodidina ny arivo isaky ny kilao avokoa ny vidikeny eny an-tsena amin'izao fotoan'izao. Raha ny fanadiadiana natao tamin'ity androanty anton'izany ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'ny akabeny sy ny viditsolika izay miantraika amin'ny vantana amin'ny sara-pitaterana ny hena indrindra ny miazo makaty andreny vohitra Danela Mino Arso. Tsy mitsahatra miakatra ny vidin'ny henombo sy ny henan-kisoa ny fanadiadiana natao tamin'ireo mpivarikena sasany teto andrenivohitra. Tao anatin'ny iray volana, tafiakatra 2 sy 1 alina hatrany amin'ny 7 sy 1 alina ariary ny vidin'ny henomby. Raha toa ka 1 alina ariary izany teo aloha, fiakaram-bidy avy any fotony raha nambaran'ireo mpivarotra. Vidin'ny henombo zao aty aminay aty ny fangalana zao niakatra daholo zao izay andanana rehetra niakatra daholo. Niakatra 5 000 kilo izy amin'izao tsika miteny izao. Raha hoe 55 izy taloha na hoe 11 000 ariary izy zao efa 12 000 ariary. Fa natonga anazy tamin'ity somary lasa mafimafy kely zany crise nisy ny firenena carburant niakatra. Io mety mbola iakatra foana fa mbola tsy janona amin'ny misy angamba raha fiderana azy. Ankilany, nahitana fiakarany manodidina ny arivo ariary ihany koa ny vidin'ny henan-kisoa noho ny fiakarany vidin'ny entana sasany mifandraika amin'ny fiompiana raha ny fanazavana. Ny vidin'ny henan-kisoa zany tena niakatra mihitsy. Le vidim-piainana mihitsy zany rehefa ohatrany hoe miakatra be dia izay mampiakatra azy satria le sakafona le provante lafo be. Ny kilao teo aloha 70 dia zao izy 80 avy any am-potony mihitsy. Raha makeny amin'ny abattoir zany ianao dia efa miakatra be koa ny vidiny eny dia tonga ty koa izay mbo mampiakatra ihany. Manoloana ny fiakaram-bidy, nisy tamin'ireo mpivarotra henombo nanaovana fanadiadiana ihany koa no miditra fa tiantoka amin'izao fotoana noho izy ireo nitazona ny vidikena hitovy amin'ny teo aloha fitsonjovana ireo mpanjifa. Fa ho tanterahana ny fafito hatramin'ny 10 ny volana Desambra zao etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena. Mahamasina ny andiany fahenina amin'ny hetsika ara-javakanto festival Zaza Rapitaiza tanjona amin'ity hetsika ity ny fampafantarana sy ny fizarana ny kolotsaina rap sy ny tontolo ny hip hop andrasan'ny ireo mpanakanto avy eto ny toerana sy avy any ivelany anjara.
miditra amin'ny andian'ny fahina ankehitriny ny etsikara zavakanto festival zazarapitaiza eto Madagasikara. Etsika natao hanomezana ny tontolon'ny rapa sy ny kolontsaina hip-hop. Mandritra ny 3 andro, isy ny fampisehoana samihafa iarahana amin'ireo mpanakanto malagasy sy vahiny miangaliny gadina rap sy hip-hop toy ny Youssoufa, Noutia, Shila sy ny maro hafa. Zany satria hoe ny rap no nitaizana nampatonga hoe tafaroka zany dia ny rap no nitaiza rap no nenona. Misy olona be koa misy mpanao graffiti ao, misy mpanao design ohatra ny Chico zao zazarapitaiza sady mirap ihany koa moa izy fa ny domaine any amin'ny resaka graphisme sy ny zavatra tiako tenenina hoe tsy voatery hoe mpanao rap, misy mpanao sport ao, misy mpanao rugby ao, misy mpanao basket ao manodidina le ataoko hoe le collectif zany. Mpanohana ofisialy mandritra ny festival zazarapitaiza andian'ny fahaenany avy eo anivon'ny Telma Madagasikara. Ici connexion fibre optique mandritra ny 3 andro io amin'ny palais des sports Moambasa ahafahantsika mankafisy miaina tanteraka izany etsika izany. Hanomboka ny 7 hatramin'ny 10 volana Desambra izao ny festival zazarapitaiza. Lafomba vao hafa kosa indray dia nanatanteraka fifanaovantsony fiara-miasa tamin'ity androany ity. Any be ny tanàna Antananarivo renivohitra sy ny fikambanany solontenany mponina isam-pokotany. Anton'izany ny hijerena miaraka ny paikady entina mahana ny olana ara-tsosialin'ny mponina amin'ny ankabeny sy amin'ny alalan'ny fiara-miasa ihany koa no andraisana ny fitarainany ireo mponina eny fotony ahafahana mitondra fampandrosoana mipaka sy mamaly ny etaetam-bahoaka eny foton'izay. Ho fanamafisana orina ny tombontsoa iombonan'ny mponina sy ny komina Antananarivo renivohitra no tanterahan'androany ny fifanovantsony fiara-miasa tamin'ny ben'ny tanàna Antananarivo sy ireo solontenany mponina isam-pokotany. Tanjona amin'izany ny hijerena ifotony lafin'ny fampandrosoana ny sosialin'ny mponina isan'ambaratongany fa eo ihany koa ny fihenonany etaetan'ireo vahoaka amin'izao fotoana. Adidin'ny komina Antananarivo ny miara-miasa mponina ary indrindra ny solontenany mponina isan'izany ny fikambanana. Ny asa ihany no afaka hitsarana antsika ary ny asa efa natombokontsika amin'aloha efa nanao sy ny fifanarahana fiara-miasa dia izay no ahafahan'ny olona mahita fa mahomby ny fiara-miasantsika, fiara-mientana. Io tsy vitana irery ary voasoratra ao anatin'ny convention io. Raha tsy miaraka amin'ny mponina tsisy asa ho vitanay mihitsy. Ninonina fahavononanay na misy 3 ariva na mpiara-miasa eto amin'ny commune tsisy mahafantatra amin'ny tanàna mihoatra ny ianareo. Hisy araka izany ny fandraisana ny tsosikevitra avy amin'ireo mponina atao anatin'ny fokontany Antananarivo renivohitra ho fiaraha-mientana ho tombotsoan'ny tanàna. Hoe anampy ny ben'ny tanàna sy ny tanàna Antananarivo renivohitra maromanako mba hampandroso azy kokoa ary koa hanao an'izay masosofina izay hitatitra ny zava-misy eny fotony makaty amin'ny mpitantana ary mandefa ny teny mpitantana makeny fotony. Efa manao ny antsio zavatra ny mpitantana Antananarivo renivohitra. BDB ho mety BDB ny mbola lesoka fa izay no raha antsika manarina ka izay no naresy lahatra ny fikambanandreo hanome tanana mpitantana Antananarivo mba hampandroso ny Antananarivo izay raha antsika manana. Ohatra zao hoe momba ny lehetra zao dia mitaraina ny olona dia izay ny sofina dia mampita azy aty hoe mafy be lehetra dia teny indray ny avany hoe eny ary fa mafy tokoa lehetra fa andeha asiana batiment dia nasiana batiment le hetra ohatra izany ohatra hoe feedback aller retour. Nanambara ihany koa ny ben'ny tanàna Antananarivo fa mbola maro ireo ezaka tokony atao ahafahana mampandroso ny sosialin'ny mponina ka ilaina ny fanamafisana ny paikady hitondrana fanavoazana sy fivoarana eto amin'ny tanàna Antananarivo. Fa hiazo any distrikany Mitsindro vetivetsika ao anatiny dia vaovao manaraka ity. Ahina ny siny mosary ao amin'ny distrikany Mitsindro raha toka tsy rosony fitondram-panjakana. Ny fanamboaran'ireo tohidrano ahafahana manondraka tanimbary any an-toerana amin'izao fotoana izao. Efa voasoratra tao anatin'ny teti-bolam-panjakana ny ankamaroany ireo tohidrano saingy tsy vita hatramin'izao ny asa fanamboarana sy ny tetikasa atao mifandraika amin'izay raha ny tatitra hatrany. Henri Florian. Isan'ny mahavelony tarena ireo sobavamboaka amin'izao fotoana izao ny tsy fahatanterahana ireo fotodrafitrasa izay efa voasoratra tao anatin'ny teti-bolam-panjakana saingy tsy hita mandraka androany ny fanatanterahana azy sy ny nandehanany ny vola izay tokony hanaovana ny asa. Ahiana ihany koa ny hisian'ny mosary ao amin'ny distrikany Mitsindro amin'izao fotoana izao noho ny tsy fampiany tohadrano manondraka ny tanimbary. Raha ny fantatra tantsaha-mpamboly avokoa ny 70% ny mponina ao anatin'ity distrika ity. Raha ataontsika hoe 5 taona lasa
atram'izao dia miena isan-taona zany a ny vokabary, ny tanimbary maina, ary miena hatrany amin'ny ray ampaenina ny vokatra zany a ny vokabary. Ary azo lazaina hoe mahamenatra ihany raha ohatra ka hoe district médecine zay hoe avocation agricole tantsany ankamaroany no hoe hanafatra vary. Ka manoloana an'izay zany dia tokony ary tena rariny loatra raha ohatra ka hoe ahazo fotodrafitrasa fanamboarana barrage hamatsiana rano anireo tanimbary midadasika ny district médecine zay ialana amin'ny tsy fampian-tsakafo tsy fampian-sakafo zany. Araka lazaina hoe miena koa zany ny vokabary dia tena sahirana zany ny tantsaha, tena sahirana ny tantsaha manoloana an'izay fianan'ny vokabary zay, fa tena manay ny tenako amasony mbavamboaka anakay ny siny mosary, ary tsy tokony hiandrasana any amin'ny situation tena grave zany a vao handray andraikitra amin'izay fanaovana fotodrafitrasa zay ny fotodrafanjakana ao am-panatanteraka. Ankoatra io fotodrafitrasa maro no mihantona amin'izao fotoana izao ho ny sobavamboaka voafidy tany an-toerana. Andrendrain'ireo tantsaha araka izany ny anarenana ifotony ny olana iainan'izy ireo mba ahafahana mamokatra ka hiteraka fampandrosoana. Trangam-piarahamonina kosa indray dia zazavariry indray no lasa nandihan-jolahy ka tsy mbola hita hatramin'izao. Atao anatin'ny fokontany ray ao anatiny commune Mafajijo district ny Maintirano. Ankoatra ny fakany ilay zazavariry nitaky vola be tamin'iren'ilay zaza ihany koa ireo dahalo mirongo basy. Tsy mbola hita hatramin'ity androany ity ilay zazavarira izay nalain'ny dahalo ankiriny ny andro ny alady lasa teo tokony tamin'ny iray ora maraina atao amin'ny fokontany Ambonara Avaratra commune Mafajijo district ny Maintirano. Dahalo miisa 3 izay mirongo basy no tonga nanafika tamin'ity tranon'ilay renim-pianakaviana manana zazavarira ity. Nitaky vola ihany koa eto andihan-jolahy ireto ka rehefa tsy nisy ny vola be omena azy ireo ilay renim-pianakaviana noentin'izy ireo avy hatrany ilay zazavarira. Varavaranay magneno hoe misy olo zao tafapetraka zao mipetraka igny reo niditsy am'izay tonga dia maso agny ro tsy nidindreo tory ka metsika tsy maty maty aho nameko andreo ane vola mariny aheo zay misy 2,3 alina nalaiko nameko andreo ka entenao zay ka ireo manandregny ahy angalandreo n'anako gn'eo agnilako avao zaho agnaboko bany manao an'izao reo voalahy ambany zay ao hoiraika amonto ao zao araiky an-tragno hoiraika amontola roso reo niboaky reo am'izay niboaky zay koa vo nifoha koa zao nifoha ny kaikolonombeo aha reo fa aya nagnaraha olo nagnaraky fa lavitsy reo lafa fanipody mpanaradia bakagny aho zay vo nijery azy ndraiky ny fatoro zay tsy mety matory aho jereko gn'anako nijineriko gn'anako nalaindreo tato gn'anako nalaindreo Isan'ny tranga matetipiseho any amin'ny faritra Melakina amin'izao fotoana izao ny halatra zazavarira ity. Sabo eo amin'ny 5 taona eo ilay zazavarira lasa ny dahalo tsy mbola hita mandrak'androany izao. Vaovao ny fanatanjahantena kosa indray dia nazava ny fandresen'ny Frantsay alina ny fanandrana tamin'ny Australia ao anatin'ny fifananana fiadiny izay ho tompon-daka eran-tany amin'ny taranja baolina kitra izay tontosaina ny Qatar amin'izao fotoana izao resin'ny Japon ihany koa Allemagne raha ny lalao no tanterahana ny hariva teo. Tsara fanombona ny Frantsay alina raha niaona tamin'ny Australia lavindro Mbappé tamin'ny isa mazava efatra no iray ny mpifanandrana tamin'ity mondial tanterahana ny Qatar ity. Ry zareo Australiana no nanokatra ny isa. England, Stoke City due to injury. It's a lovely reception of the ball there. And a great cross and a goal! Craig Goodwin! Tsy ela ny fanasahalana ho an'ny Frantsay. Efatra no ray, io no isan'ny sarahany rotota. Rono ray no nandrese ny Arabia Saoudita ny Argentine ary nisaraka ady sahala aotra no ohatra i Meksika sy Pologne teo amin'ny vondrona C. Androany ny vondrona F nisaraka ady sahala aotra no ohatra i Maroka sy Kroasia ary lavy ny Japon tamin'ny sarono ray i Allemagne teo amin'ny vondrona E. Dia izay ihany koa no hoentsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisan'ny pirenena. Tafiakatra 7,700 amin'izao fotoana olona maty vokatry ny horohorontany izay nitranga tao Indonezia ny alatsinainy lasa teo. Mitaky fanampiana ratsakafo ireo olona ny arambona amin'izao fotoana izao ankilan'izay. Mitony fikarohan'ireo olona mbola tsy hita tao ny mpamonjy vono.
Iboka marary sy olona maratra avokoa ireo mpitaly miisa 7 ao Sanjora amin'izao raha ny fanambarana voaraitany an-toerana vokatry ny orohorotany sy atany Indonezia. Efa tsy tafiditra ao anatin'ny hopitaly intsony ireo marary sy naratra nateraky ny orohorotany tany Indonezia ny alatsinainy lasa teo ary aty ivelan'ny hopitaly hinomanao ny fitsaboana ireo mpitsabo sy ireo mpamonjy vono. Ny alatsinainy lasa teo no tratra ny orohorotany sy ny nosy iray antsoina hoe Java. Izay sy niteraka fianjeran'ny trano lehibe iray sy fiotsahan'ny tany. Nambaran'ny gouvernorat any an-toerana fa efa tafakatra 720 amin'izao ireo olona maty vokatry ity orohorotany ity ary efa mahery ny 300 ireo olona naratra. Miisa 4,1 kosa ireo olona voatery tsy maintsy nasorina tamin'ny toeram-poninany. Tsy manana toerana ipetrahana ireo olona ireo ary maro no voatery nipetraka amin'ny tranolay. Matahotra ny mety isi ny orohorotany manaraka indray ireo mponina any an-toerana. Hatreto tsy mitsahatra mbola mitady ireo olona mbola tsy hita kosa ireo mpamonjy vono. Mifarany eto ihany koa ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao any Androany ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny afarany. Mbola maro mifandaharana hoentina aminao amin'ity ala ity ka hanasana anao tsy hisaraka aminay hatrany. Aveloma tompoko. Atora Pyramide miaraka amin'ny France Col. Vous a présenté Ni Vavao. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Narahinao teo niaraka tamin'ny LMOI Ni Vavao. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Indahar pour un prix remisé à 240 000 ariards. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Rentrée en L1, 6 décembre 2022. Inscription ouverte au Cap 3000 Indahar. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Tel Vous a présenté Ni Vavao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.